Fantatram-bova manodidina ny 5 ka hatramin'ny 7 isanjato ny tapavitrena tamin'ity fifidianana famerenana solombavam-bahoaka any amin'ireo distrika efatra ireo amin'izao fotoana izao. Amin'izao raha itenena izao kosa dia efa ao anaty fotoanan'ny fanosam-bato tanteraka ireo mpirom-pahatasam-bato rehetra any amin'izany faritra izany. Fa iray amin'ireo vondrona politika manana kandida amin'ity fifidianana ity ny malagasy miara-miainga manana ny ambarany ary ny mpitarika ity vondrona politika ity manoloana izao famerenana ny fifidianana izao. Tsy tokony mianona amin'ny famerenana ny fifidianana solombavam-bahoaka fotsiny sika araka nambaran'ny malagasy miara-miainga Tarihan'Andriamatoa Ajo Andriananarivelo. Ho azy dia tokony fantarina ary ampahafantarina ny tompon'andraikitra tamin'ny tranga teny anivon'ny distrika efitra izay nitarika amin'ny famerenana ny fifidianana solombavam-bahoaka. Erina moa ny fifidianana androany araka ny fanapahan-kevitry ny CES zay tompon'andraikitra eto amin'ny firenena ny tena dia malagasy miara-miainga dia miverina nanatrika ny fifidianana ny zavatra somary mahavariana fotsiny eto amin'ny firenentsika averina ny fifidianana satria nisy zavatra fantatra fa tsy nanjary tao kanefa ny hatramin'izao aloha mbola miandry zay hoe iza marina ny tompon'andraikitra ilay zavatra tsy nety reny fa io zany naverina fotsiny dia tsy nara-dalàna zany dia mbola afaka mamonjy manara-dalàna ihany eo anatiny eo. Asa mandrakovintsika rehefa misy zavatra tsy mety mandray fepetra mikasika an'izany satria izay no nateraka olana eto amintsika zany hoe rehefa tsy manara-dalàna zany dia avadika fotsiny aloha mipetsy dia mamerina indray mandeha rehefa avy eo. Mikasika ny volavolan-dalàna momba ny fitsinjaram-pahefana ary momba n'Antananarivo renivohitra manokana dia mananevy ny malagasy miara-miainga. Diso be tanteraka ny filazana fa mizarazara ny commune Antananarivo. Ny commune Antananarivo nefa misy arrondissement enina amintsika amin'ny teny izao sainga isaky nireny arrondissement reny dia misy tompon'andraikitra tsy matapakahatra. Ka fomba ahoana moa zany ny ampandrosoana izy raha ohatra tompon'andraikitra tsy matapakahatra no mipetraka eny. Ary ho any amin'ny tena fitsinjaram-pahefana maro antsika dia nangatahany malagasy miara-miainga hatramin'izay dia nahafahan'ny vahoaka mitondra ny fampandrosoana eny aminy. Ka ny ahafahany mitondra ny fampandrosoana eny aminy dia nisy olom-boafidy misolo tena azy ao anatin'ny sehatra fitantanana izay. Tsy mizarazara zany ny commune Antananarivo fa fomba fitantanana no hatsaraina ao anatiny eo ary fandraisana andraikitra amin'izay ilay volavolan-dalàna napetraka malagasy miara-miainga fa ny tsekena kosa dia ny hoe ny fifidianana ny be-tanàna Antananarivo dia hofidiana ireo olom-boafidy isaky ny arrondissement tokony hofidiana mivantana fa tsy ho voazovery tanàna Antananarivo. Manamafy Andriamatoa Ajo Andriananarivelo fa manohana ny fitondrana ny VPM MMM na dia izany aza tsy mpanara-drenirano ary ho azy ireo ny politika dia tsy tery vaimanta fa fifanankalozan-kevitra.